Herinandro taoriny ny fangatahany filohantetezamita ny amin'ny tokony anatotosana mialohan'ny fifidianana ny solombavambahoaka dia manana ny ambarany eo anivon'ny senita ny lazary androany ny filohany ity androm-panjakana ity fa efa navoray ny taratasy fangatahana avy amin'ny filohan'ny tetezamita izy ireo ary miandro kosa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny iraisam-pirenena vao amoaka ny valiteny mikasika an'izay fangatahany ny filohan'ny fahefana ny tetezamita izay. Vola Ravoavy Sitsiry, Rakotarsan Hatrany. Efa tonga eny anivon'ny senita ny taratasy fangatahana avy amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny tokony hanatanterahana amin'ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena araka nambaran'ny filohan'ny senita. Tsy mbola nisy kosa nefa ny fanapahan-kevitra niraisin'ny senita mikasika izay. Raha ny fanazavana voaray dia miandry ny valiteny avy amin'ny firenena mikambana sy ny fivoriana izay tanterahan'ny komity manokana izay arahan'ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena vao mety hivoaka ny fanapahan-kevitra na hiova ny filaharan'ny fifidianana na hijanona tamin'ny teo aloha. Ino moa fangatahana transition iny ary tsy afeniko aloha fa amin'izao androandroany izao dia saisie zahay avy amin'ny filohan'ny tetezamita ary saisie ihany koa na tamin'ny gazety azy ny antoko politika anankiray eto Madagasikara. Ka rehefa ianao moa io sahala amin'ny any amin'ny tribunal, rehefa ianao ve misy hoe dossier tonga any aminao mitory le olona, ina no ataonao ary ina ho any ve le dossier sa apetranao any dia tsy mamaly ianao fa nandefatsika zany manaza an'ilay parallélisme de forme ao anatin'ilay feuille de route ao amin'ilay 10.g dia nalefako moa zany ny valin'ny taratasy nakany amin'ny filohan'ny transition ary dia nandefa ihany koa ny tenako taratasy any madame Fatima Samoura zay représentant ny Nations Unies to Madagasikara dia miandry ny valiny zay isika fa ny tenako moa anatin'izay dia nangataka amin'izareo satria anao 3e conclave ny senita anaovantsika évaluation générale aneo révision systématique de la liste électorale dia amin'izay fotoan'izay ho avy ireo experts internationaux reo dia miandry ny valiteny avy amin'ny Nations Unies zany amin'izao fotoan'izao satria nalefa any amin'ny secrétaire général ny taratasy dia miandry an'izay zany tsika dia hitantsika eo ny tohin'izay tantara zay. Araka ny fanazavana ny fivoriana fahatelo erahan'ny senita amin'ny vondrona iraisam-pirenena no hanaovana tombanezaka momba ny fikarakarana ara-teknika ny fifidianana.